Tafapetraka androany ny tonta taratasy izay mametraka ny filatsahako fidiana ho filoham-pirenena eto amin'ny Madagasikara amin'ity fifidianana 2018 ity. Tonga ny fotoana hitondrana ny tena fanovana eto Madagasikara, ary izany tena fanovana izany dia tsy maintsy handalo amin'ny tany tandalana izay hoentiko sy ny ekipa izay hotariko ary ho fototra hitondrana ny fampandrosoana amin'ny lafin'ny toe-karena rehetra eto Madagasikara. Ao anatin'izany tany tandalana izany no hipetraka ny atao hoe ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ady amin'ny kolikoly, fametrahana ny fanjakana tsara tantana, fametrahana ihany koa ny fiarovana ny zony tsirairay sy fiarovana ihany koa ny andraikitry ny tsirairay ka dia amadika pejy vaovao isika eto Madagasikara ary hiomana amin'izay fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao izay. Ataontsika hoe ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny filatsahako fidiana dia ny fametrahana ny tonta taratasy-nady. Manomboka eto izany izahay dia afaka miditra amin'ny atao hoe pré-campagne amin'izay. Voalaza ny lalàna moa fa tsy misy lalàna mametra ny pré-campagne amin'izao fifidianana amin'ity 2018 izao, ka dia hiezaka ihany izahay hanarakaraka ny tokony ho izy izay voalaza ny lalàna, ka izay zavatra mihoatra ny lalàna dia tsy ataonay, ary izay zavatra voafetra azo atao araka ny lalàna dia ho ataonay ihany koa.